Anomboka ny telopolo jona avy izao ny adina ara-panatanjahantena eo anivon'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ao anatin'ny fara-padidim-pampianarana Antananarivo renivohitra Tsimondrano ary Avaradrandro. Ho an'ireo izay tsy afaka niatrika an'izany dia atao an-tsoratra izany adina ara-panatanjahantena izany ny andro farany anatanterahana ny adina an-tsoratra rehetra amin'ireo sokajy rehetra tanterahana. Raha efa nanomboka ny roa jona teo ny adina ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat amin'ireo fara-padidim-pampianarana ivelana Antananarivo renivohitra toy ny tany Ambatolampy sy Akazobe dia ny telopolo jona ka hatramin'ny 20 jolay ho amin'izao kosa ny eto Antananarivo renivohitra, Antananarivo Tsimondrano ary Avaradrano. Efa manomboka ny fitsinjarana ireo taratasy fiantsoanam-piadana na ny convocation ary misy ny fandaminana efa napetraka eo amin'ny fitsinjarana ny toerana anaovana ny adina ara-panatanjahantena. Toy izao ny fitsinjarana ny fobe-panadinana ho an'ny EPS bac, ho an'ny série A1 sy ny série C izay manana ny fobe-panadinana nasana dia ao amin'ny gymnase Ankatso no miatrika ny adina ara-panatanjahantena, ny A2 tapany voalohany izay ao amin'ny ivon-toeram-panadinana LTC kosa dia eny amin'ny stade Mahamasina ary ny A2 tapany faharoa izay manana ny fobe-panadinana eny Andohalo dia miatrika ny adina ara-panatanjahantena eny amin'ny stade Mahamasina. Ho an'ny série D izay manana fobe-panadinana eny Faravohitra dia eny amin'ny Saint-Michel no miatrika ny adina ara-panatanjahantena. Ho an'ny sokajy teknika sy ny série A2 tapany fahatelo izay manana fobe-panadinana eny amin'ny lycée Jugera Bervelo dia eny amin'ny stade Larby no miatrika ny adina ara-panatanjahantena. Fanadina moa zany toy ny fanao isan'andro andavanandro taona maro zay dia manao safidy ny mpiadina tsirairay amin'ny sport individuel na fanatanjahantena mitokana. Sport collectif iray sport iombonana zany ary demi-fond 20 metra ho an'ny vehivavy ary 10 metra ho an'ny lehilahy. Io zany tsy maintsy atao. Efa fatra meloa efa manameloa fa arakaraka ny fomba tanteranao azy fotsiny no hitsarananao amin'izay fotoana zay. Amin'ny taranja amin'ny pratika zay fa eny amin'ny écrite indray dia no tena kely ihany koa sport individuel, sport collectif ary sujet d'ordre général. Marina fa ny 20 ny volana jona ho amin'izao no anatanterahana ny Lomano ho an'ireo kandida nisafidy ny taranja Lomano ary ny 20 aogositra ho amin'izao kosa no anatanterahana ny adina ara-panatanjahantena an-tsoratra ho an'ireo tsy afaka manao pratika. Ho an'ireo kandida nisafidy ny anao pratika nefa no ny antony tsy miankina aminy ka voatery hivadika no adina an-tsoratra dia mitondra sertifika medikal eny anivon'ny fobe-panadinana misy azy.